volavolan-dalam-pamanginana kianjany fahamarinana teto Ambositra toerana nionan'ny KMFUB notariny Flou National Andriamatoa Andriamanan'olo Augustin tamvahoakana Moromani ao anatin'izao fampelezan-kevitra izao. Etahitan'ireto vahoaka ireto ny ametrahana ny Repoblika fahaefatra isy ny fandriampahalemana amin'izay noho izy ireo anjakany miasandalo hatramin'izay. Fantatray ny vandondrara izay mankarary ny vahoaka tia ambany ravitsazo rehetra ty. Ny fandriam-pahalemana, ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana, ary indrindra ny hanomezana lanja ny fahasalamana ho an'ny vahoaka. Voarakitra ao anatin'izany valaam-pandrenana izany avokoa. Ary dia mba ahafahantsika miroso mampiaka izany, dia naveritsika aminareo vahoaka ny fahefana ka iangaviana aminareo. Anefana ny zo anajana ny adiky dia tonga isika ifidy ny eka ity lalam-panorenana ity raha teo hoy ny solotenan'ny vahoaka dia narafitra avy amin'ny hevitry ny vahoaka nandritra ny dinika santatra sy ny fianambe-pirenena. Izay no anentanan'izy ireo ny malagasy feno 80 taona rehetra androtsaka sy andaniny eny ny 17 novambra izao. Teto tapivolantsika nanao tolona tamin'ny 2020 ho fanovizantsika ny tolo agnatin'ny fahalovana dia inona no lazaka ny 17 novambra. Izay ny amin'iny fa hoarahantsika eto amin'ny televiziona malagasy amin'ny valora sasany alina rehefa avy eo ny fandarana manokana avy amin'ny association fitia izay zany no arahantsika eto amin'ny TVM amin'ny valora sasany tapitra ny vaovao an-tsary tamin'ity alina ity misaotra antsika rehetra tompoko niaraka taminay teto hatramin'ny farany mamy fotoana ho amin'ny rahampitso arivo indray veloma toka.